Manolotra ny arahaba tompoko. Mivaratra aza malefaka no amaritra ny toetriny androntsika amin'ny ankapobeny ato anatin'ny 3 andro avy. Na izany na tsy izany aza dia mety hisy fandalovana rindrin-drahona na front ao atsimo atsinanan'i Madagasikara ao ho amin'ny rampitso. Itoetra ihany koa ny zavona ny voamaraina amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Maripana araka izany dia somary mbola angatsika hatrany aloha ny voamaraina fa atsiaro mafana kosa isika rehefa atoandro. Misongadina kokoa ny maripana ambony indrindra ny amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny satria manodidina eo amin'ny 4 na 7 degré eo, mety anankatra amin'ny 7 degré aza moa izay indraindray any amin'iny faritra Sofia sy Betsiboka iny. Vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha ny andro manerana Madagasikara na ibany toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavo tamin'ny maraina amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana mbola ho maina hatrany aloha manerana ny nosy afa-tsy ny any amin'iny manodidina ny nosy be Ambanja, Analalava, ny morotsiraky ny faritra Isava, Ambatosoa ary Analanjorofo ary manodidina Vangaindrano sy Taolagnarina ihany no mety ahazo orana tandrifin-drahona indraindray. Mivinan'ny maripana saika eo amin'ny 13 degré zao maripana ambany indrindra ny vakina karatra, mety ananky eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Tazantsika amin'izao fatafakatra 7 amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Vinany toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray dia ahazo orana tandrifin-drahona ny morotsiraka ny faritra Ivatovavy, Fitofonany, Atsimo-Atsinanana, mety hipaka hatrany Taolagnaro. Anorana malefaka ny morotsiraka ny faritra Isava, Ambatosoa ary Analanjorofo. Ho hita taratra any hatrany ny orana tandrifin-drahona amin'ny Takariva na ny Alina any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimby eo ny rahona sy masoandro. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia tombanana iverina ny rahona mety hisy ihany enerjika isina orana tandrifin-drahona indraindray amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananky eo amin'ny 30 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay dia tombanana mbola ho maina hatrany aloha manerana amin'ny Madagasikara any amin'iny manodidina ny Samborano iny ihany no mety ahitana orana tandrifin-drahona indrindra ny alina. Iverina andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona na erikerika manify indraindray ho an'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy amin'iny tapany atsimony atotany iny. Raha mahakasika ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny atotany, 20 hatramin'ny 1 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tsy misy fiovana fa 9 na 7 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Dia izay indray raha vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.